dia mbola mifandrina moa mbola fahana mirabantsika rehetra mpanaraka izao fandarana eto amin'ny TV Presse zao na any ivelany ianao na eto Madagasikara no manaraka izao fandarana zao dia faly miarabanao ny tenako no pasteur Alopastor Andrianaina izay filompanorona ny trano fivavahana eraky ny fanjeran'ny fanahy eto Madagasikara. Tao anatin'ny fotoana ny Pasika tokoa ny fiangonana tamin'ny andro ny 20 volana avril ity dia nisy ny fitombavaka lehibe izay notanterahana moa tao anatin'ny trano fivavahana eraky ny famonjenan'ny fanahy zany notanterahana ny anio alahady 20 volana avril. Ny zavatra anisany tsapa ary tena nafinaritra tao anatina fitombavaka dia nandray heriny kristianina ataonao ny tsorovavilombelona na izay zavatra mahagaga izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny teo amin'ny fiainana izay rahantsika moa ao anatin'ity fandarana manokana ity izay témoignage ireo fijoroana vavilombelona izay efa nazava mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ireo kristianina. Ny zavatra ny fanamarihana kely dia andro ny avaka ty androandroany ity satria araka ny voalazan'ny Baiboly dia voavono Kristy Pasika ho antsika noho izany ihany koa dia miarabantsika rehetrarehetra izay natsatra n'izao Pasika zao tsika kristianina rehetrarehetra miarabantsika rehetrarehetra mba no hitondra fanafahana sy famonjena ho antsika ny zao Pasika izao. Eny tompoko ny trano fivavahana eraky ny famonjenan'ny fanahy moa dia voatao anatin'ity taona ity no nanomboka nitsangana ary vao nanomboka mihitsy tamin'ny ty taona vaovao iny ary ihany koa vao sambany mihitsy no nisin'izay atao hoe fanaovana ny Pasika firavoravoana izay teto amin'ny trano fivavahana eraky ny famonjenan'ny fanahy. Ny zavatra anisany tena hoe nafinaritra moa fa dia ny zavatra tsapa ao anatin'izao trano fivavahana zao dia miazakazaka ny fanirosiny asan'Andriamanitra satria dia na dia volana vitsy aza no nanisana ny hoe nijoroan'ny asan'Andriamanitra dia efa mba misy zanam-piangonana moa inambomanambola raha sitrapon'Andriamanitra toato dia efa mampanantena sady atsika na mifaritra Moramanga satria maro amin'ny ena Moramanga moa nefa miantso hoe rovina pasteur mba hisokatra ny asan'Andriamanitra ety aminay dia atoato dia eo anatin'ny fandaminana moa ny ety amin'ny foibeny anokafan'ny zanam-piangonana ena Moramanga tokoa sambany tokoa ary nafinaritra to anatin'izay to hoe vo sambany nankalazan'ny Pasika ny pino to anatin'izao fiangonana zao ary zavatra nafinaritra dia nisy ny fandatrian'Andriamanitra ary nisy ny firavoravola ary tena hita hoe faly zanak'Andriamanitra rehetra. Andro voatonga na hoe andro voatendry. Amen. Zaho mampaheranao sady dia mpiandohany zavatra ny ten'Andriamanitra zao fa izy zavatra tsy takatra ny sainao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen asatsy amen. Ry alasaralabavitra vanim-potoana anisany vanim-potoana sarotra zao vanim-potoana iainantsika zao. Fa ny Baiboly dia marina foana fa efa andro tokony efa amseho Jehovanera zao. Amen asatsy amen. Ianao ve mindro? Ianao ve matoky androany? Fa ombadiko ty afatra ny ten'Andriamanitra ty misy zavatra tsy ampozinao ataon'Andriamanitra eo aminao. Amen. Amen. Misy zavatra fangatra androany tsy miala maina eto zany ianao. Resana no ngekinao dia mifaherezy tsy miala maina eto zany ianao e. Aroa iaho laza aminao amenaran'i Jesosy nilina programma satana teo amin'ny fiainanao hatramin'izay tavitra teo zany vita ny atinao. Resana no zao teny anazy vita ny atinao. Halleluja. Anomboka tantaram-piainana vaovao ianao amin'ny anatin'ny fiandroandroany ity. Sao tenena no kaikinao anomboka andeha ao anatin'ny tantaram-piainana vaovao nalana diavinao androany hoe. Amen zany tsany penina. Iza miny fa manana programma amin'ny fiainan'Andriamanitra tonga eto androany. Raha isy lady no mikiarakanana ho Jesosy. Halleluja. Ny vanim-potoana ny Pasika tahaka an'izao dia vanim-potoana ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Sarobidy ry mpiaino malala zany atao hoe vanim-potoana ny Pasika zany. Hoy Jesosy manao hoe nalatsako ny rako mba ho fanavotako anay. Tian'Andriamanitra ianao tena ngeky ianao dia raisiny tanana tena tiany Jesosy ianao tonga eto androany. Tetenenao aminazy tsy anaranao mandrakizay Andriamanitra. Dia zao mpaheresina anazy ninona adina lovanao mpandraisanao foana Jesosy hoe. Amen. Mpaheresika anao izay niafatra ny ten'Andriamanitra tany amin'ny radio tamany tany amin'ny hopitary tamin'ny herinandro ity
nisy marary tany amin'ny hôpitaly dia natsony zareo tamin'ny tenako izay mivady tamin'ny azoma herina zoma lasa teo tadidiko tamin'ny 12 ora latsaka fefany zay tonga tao amin'ny hôpitaly dia ny fianakaviana efa nivory fa zao ny tenin'ny dokotera spesialiste nilay aretana anazo alerana amina satria any amin'ny akasarotona mihitsy ny voadona zao ny tenin'ny dokotera tsy maintsy didina io fianakavianareo izy izy fa moka daty eo ny spesialiste andidy anazy rehefa avy io ahoana tenin'ny dokotera tsy maintsy didina tena urgent izy ny dokotera satria nahoana efa natao daholo ny échographie fa misy zavatra tapaka any anatin'ny ao ambanin'ny bassin eo ary ny tenin'ny dokotera manao urgent tsy maintsy didina io dia zao ny teniko tamin'ilay fianakaviana manao hoe za tsy resy lahatra zany hoe ho didiny olona io fa mahery ny Andriamanitra ifafahantsika tokina matikana ravan'Andriamanitra halleluja fa ao anatin'ny tafabolana na ny ratsy ny janony ny olana manio ary nisy fotoana efa torana dia nitany tany hôpitaly fa tao anatina fotoana tao anatina teboka farany rehefa oisin'ny dokotera hoe tsy maintsy didina efa navoaka ny dokotera ny ordonnance rehetrarehetra dia lasa nakany amin'ny pharmacie dia naka ny ordonnance ohatrina ny vola ilaina 9 million ka hatramin'ny karama ny mpandidy ohatrina tsara zavatsy 9 million ka hatramin'ny karama mpandidy ny ampilatana fianakaviana nefa 50 000 francs ohatrina tsara zavatsy 50 000 francs ny teo ny fianakaviana hoe ahoana natao dia le ray aman-dreny tena reny niteraka anazy ny teny manao hoe hivaritra tany any ambanivohitra mba hitsaboana ny ty zanako ty fa zao ny voatenina fototra manao hoe tsy didina zany io amin'ny anaran'i Jesosy halleluja halleluja ny olona tamin'ilay dokotera milonana tamin'ilay dokotera dia ny olona tamin'ilay marary anankiroa tonga tana chambre anankiray dia ny anankiray mitovitovy ny aretana anazy amin'izy mirahalahy zao ny teneko tamin'ilay marary manao hoe ianao ve miniera mivavaka ho dia zao ny teny manao hoe mino pastera ozy izy ianao ve mino fa raha vidy ivavaka ty tsy miditra bloky zany ianao fa sitrany anao mianaran'i Jesosy le pastera tena mino nampamereny mivavaka izy averena ary zavavaka zao vita ny famerenana vavaka anazy dia zao ny teneko taniny amitra tananao anao fa ho ambadiky ty fametra tanana ty sitrany anao amin'ny anaran'i Jesosy halleluja halleluja vita ny vavaka tena metra tanana azy amin'ny vavaka tsy mitondra retina motely amin'ny anaran'i Jesosy vita ny vavaka zao ny teneny hoe pastera ozy izy tsy fantatra izy izay inona nazo ana fa tao anatin'ilay vavaka ino izy izy ohatra ny zavatra mangatsika be zany no korinatra ny atapodoakatra dia afariny ambano izy izy teo tao anatin'izay to tanatsapa maivana be zany ny zavatra tsapanao amin'ny pastera ozy izy misy zavatra mangatsika be zany izy izy nidina tamin'ny vakako dia tao anatin'ny zavatra natsapa ohatra ny zavatra niona anaty toetra maivana be sitrany anao zany amin'ny anaran'i Jesosy mba ty tanana ho an'ny tompo ny zavatra nafinaritra be zao ny dokotera name daty ny andro ny azomany iny fa ny alatsinainy tsy maintsy mihita bloky raha namana fa zao ny teny tamin'le dokotera ny olona tamin'le dokotera olo dokotera zafato ny tena koa dia pastera mpanompon'Andriamanitra tonga eto ny vavaka tany marary io tsy manamaivina ny asanareo dokotera fa tena mametraka lanja madokotera nareo ny tena koa fa kosa mametraka lanja mampanonton'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ma ny tena koa loany dia mivavaka anazy aza dia zao ny zavatra mangatahako dokotera mety ve dokotera milohan'le daty tiandenareo fa tsy maintsy miditra bloky izy mba alohanà lisy farany zay fa ty hijery résultat ny vavaka nataony zay mba man'Andriamanitra velona ho aza izy halleluja dia ozy ny dokotera namarana tsara mihitsy manao hoe pastera ny tena iny eo izy pastera na manahoana tsy maintsy didina fa urgent zavatra nazo miranamana io dia zao ny teneko tamin'ny dokotera zay mba fingavinay dia zao ny teny dokotera tsy maninona ozy izy fa zoanareo zany mahazo alalanareo amen vita ny vavaka tadidiko raisin'ny leralama zany nafinaritra na raisin'ny daty raisin'ny olo tsara le fotoana tamin'ny 10 latsaka zay mivavaka anazy tamin'ny ray Stefany misy bolongan-drano vaingana betabe mivoaka tany aminatany tany tonga ty tanana aman'i Jesosy rehefa mivoaka izy izy le bolongan-drato betabe mivoaka tamin'anatiny tany dia tamin'ny ora sy fefany teo eo nanomboka amin'ny pipi ara-dalàna tany Malelandy tsy mampanina ny tena zany satria
tsy nasonda lera namana satria tsy afaka mipipia tena narary satria nijanona nijanona nandeha raha foana fa tamin'ny rosefa zany adiny ray taoarina am'le raha mivaingana nanomboka mipipia radarara dao fa tetanana manandriamanitra halleloia lamiany tamin'ny dongozo ny dokotera hoe pastera fa inona nataonareo zao no teny tamin'ny mivavaka ihany halleloia vity zay nataony dokotera ny anareo izy osy ny dokotera manao hoe mahery ny andriamanitra ivavahanareo fa latsinainy izy ny tokondevina fa latsinainy ny dokotera nanakataky hoe mivokana taratonareo dokotenakomadeon'andriamanitra raha esanatynao sy vorasoraka hoany jesosy halleloia manompandiamanitra iny tsika zafaty manompandiamanitra iny tsika zafaty manompandiamanitra velona amen satsy amen ny fianakaviana efa mivory aiza nahitana ny 9 milio andidinan'io fa zany ny tenina voditra zao tsara ny teniko raha zao ny teny anabavy ny teny manao hoe marina pastera fa marina ny teninao fa talata mivoaka izy halleloia halleloia raha lasa ranabavy natona hoana ny zavatra mitrangy amin'ny fiainana oatra aty naretina inona mamatona satana ny fiainana oatra am'izay ao anatin'ny tiandro mivanotona mipasika no any teny tsy mitona retina motera amin'ny anaran jesosy resana no inona zao tenenanazy tsy mitondra aretina sy olana mialeto zany ianao amin'ny anaran jesosy halleloia halleloia fagagana nke zany fagagana sa tsy fagagana fagagana zany amen raha sitrapo tompo amilahady raha namana vavy ety tsy vavolombelona amen tokony ho avy ety izy androany fa le sonde mbola mipetaka aminazy fa amin'ny tanativavy zao fa isoron'ny dokotera izy zay ny antony tsy natongavany teto fa amin'herin'ny androany itsoro vavolombelona amin'ny zavatra mahakaka nataon'andriamanitra teo aminazy teneo kaikinao ajaranao ndray mitsoro vavolombelona amin'ny herin'ny androany halleloia zara lasa ranabavy tena resy lahatra fa misy andriamanitra velona andriamanitra vavahatsika noho izany raha mihina anao androany dia hainy maty tsy maty ambony ambany tantarana miaraka amin'andriamanitra halleloia sa tsy halleloia sa mino venao fa mivavaka manova mivavaka manova zavatra tenao kaikinao anjara fo ndray mitain'andriamanitra sy mandray fa mivavaka androany amen satsy amen halleloia aka tenin'andriamanitra tsika rehetra raiso baibolinao raiso baibolinao fa menaka exodosy toko fahatelo exodosy toko fahatelo dia andininy fafito raha hitanao ny ten'andriamanitra dia ovakitsika amin'ny anaran'i jesosy ary vohitany teny aroa jehova tsika rehetra mamiara mamaky vetivety hoe tsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i jesosy mamiara mamakimaky amin'ny anaran'i jesosy aroa jehova efa hitatony fahorian'ny oloko izay any Egypte ary efa lereko ny fitaraina noho ny ataony mpiasasina ny pampahory azy tadidina izao eny fantatra ny alahelo efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tanàna Egyptiana ataovy amenina mafibe zany tsika maverina mafibe amin'ny anaran'i jesosy manao hoe aroa jehova diny fatelo ho jehova hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ao loso ten'andriamanitra reko ny fitarainany reny zao ny fitarainany hoe zafaty ren'andriamanitra amin'ny fitarainana ohatra misaikatra am'izao ty fotoana aloha ty amalin'andriamanitra vavaka anao raha misy zany anao dia raisy amenina mafibe zany amena zatsy amenina tsy nona lekilta amin'ren'andriamanitra fa n'olona mivavaka itao soteura zao movanin'andriamanitra vavaka ianao ary zavatra tsy mbola ataon'andriamanitra tao frenanao tram'izay tsodraranao ataon'andriamanitra zany amenara jesosy ray zany matanteraka zany izy any amin'ny tany kanana tondra jonono sy tately hoentin'andriamanitra azy any amin'ny tany aiza hotsika tamy sosy malalaka dia manina koa tamy tondra jonono sy manina ao zao batony sy tately zany hoe misy inona zany amin'le tany fitonan'andriamanitra anao misy sosy fahasoavanao raisinao amen amen zay manisana mpahirevoka atsika foana manao hoe zao lalana izy izoranao anatin'ny fanompona zao lalana itondranao makany amin'ny fampiasana sy nyfaharezetana tovy amen raha misy zany ianao na inona ty lalovanao rano tsy mampalina zay atao mitirana rano fa nyrehefa rano tantaranao tsy maintsy mandresy anao miaraka amin'andriamanitra ataovy aleloha mafibe zany hoy zao baiboly manao zay mahatratra amin'ny farany no
vonona hatramin'ny yaritra hatramin'ny farany aravianao hoe manao anao vonona fisatsy vonona. Halleluja, halleluja. Izaho mampahena anao a natona ahoana ny zavatra nalovanao androany asa mihemitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Amen. Io Andriamanitra tokotsika io tena tianao, tena ngekinao tiany Jesosy ianao ary tsy anaranao mandrakizay Andriamanitra. Amen. Hoy izao Baiboly manao hoe ny olona mety mandao, ny olona mety manadino, fa Andriamanitra tsy manadino na oviana na oviana. Hoy Baiboly manao hoe mety manadino izany amin'olo vehivavy raha mipiraka kanarana zanaka nanao kolokibony. Hoy izao Baiboly mety manadino ihany izy. Fa hoy Jesosy aminao androany raisiteny za tsy manadino anao na oviana na oviana. Ako avy amena mapesa. Halleluja. Arabaina kainanao teny anam'izany tsy adinony Jesosy mandrakizay ianao hoe amin'ina teny voarainao hatramin'izay reny tenin'Andriamanitra votsy ny ofenanao hoe hoavy fotoana ao anatin'ity fitoavaka anao ity tanteran'Andriamanitra reny. Toraneno izany. Hoy izao Baiboly manteny tsy miverina amin'ny foana raha tsy navita ny iraka sy izay nampanaovina azy ary mahavoto amin'ny tany izay napafazina azy. Tonekinao zaza i. Halleluja. Tsy verina amin'Andriamanitra izany teny izany fa tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao. Ianao tsy maintsy lasa lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Ianao tsy maintsy tahina miaraka amin'Andriamanitra. Raha marary ianao tongeto mitsodrana anao a sitrany ianao mianaran Jesosy. Sitrany ianao ampianaran Jesosy a. Olona teny izany tsy mitsodrana tena monja ianao raha resy naty ianao mitiamatana mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Hoy Jesosy tamin'ny marary tao amin'ny farian'i Betesda, petao inona? Petao fandrinanao niaraka tamin'izay dia nanina marary sitrana. Tao naikenao afaka androany hoe. Amen sa tsy amen? Petapia amintsika manana olana miverimberina lava. Afaka anao dia neo miverina ihany dia neo tsy afaka anao miditra ihany. Fa ombadiky ty fitaovavaka androany ty tapinareo varavarana sokafana Satana hatramin'izay. Tena hoe ianao tapina varavarana sokafana Satana hatramin'izay hoe. Tena ianao amin'izay izy hiditra ao amin'ilay tany tonga Jesosy tantena amin'izay tsika. Tena kenginao hoe ampy izay ny fahoriana, ampy izay ny fijaliana, ampy izay ny fanitrana, ampy izay ny tsy fananam-bola. Manomboka androany tahin'Andriamanitra. Atao ohatrao mihitsy hoe manomboka androany tahin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra sitrana amin'ny arety fa amenaran Jesosy, amenaran Jesosy. Halleluja, halleluja. Manomboka androany raha itetana amin'ny tiavatana lawa Jesosy. Halleluja. Hoy izany amin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahatelo. Ao mafakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo anao fanekena anorona ny fanekeko mandrakizay aminao a hoy Jehovah'Andriamanitra. Amen. Anao fanekena aminao Andriamanitra androany. Tovy amen izany. Ianao tsy azon'ny Satana tena tsy no fiainanao. Ny fidirana mbola anao mety fampodrena nomboka hiarina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha isa amin'ny amen izany. Ny tokatranao manomboka anao ataon'olona hoe tokatrano sambatra. Tovy amen izany. Ianao olazain'ny olona fa olona manana izazy manomboka androany. Tovy amen namampe izany. Satria niaraka andeha aminao Andriamanitra manomboka androany. Tsy maninona fakitsika hatrany amin'ny andininy voalohany a Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo a ny sora mandrenam-bolo mangatahako mba fakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany amin'izany ho Jehova dia Andriamanitra ny misy. Andriamanitra nina tsara hoe azafady eny. Halleluja. Tiana kaikinao manomboka androany Andriamanitra dia ao anatin'ny tokantranonay. Tena ianao faly dia manomboka andray tanana momba anay Andriamanitra hoe. Hoy Jehova amin'izany andro zany ty vanim-taona amin'ny Pasika ty hoy Jehova Andriamanitra dia Andriamanitra misy am-pianakaviana. Tovy amen na raha misy lahatra ianao. Halleluja. Toy izy mivatena alabasy. Arisy oloko inona tsara hoe ianao zafady olon'Andriamanitra ka no ekinao zany mihitsy zahitanao io. Toy izany variteny hoe efa mahafinaritra be io. Ai? Ahita fitia any an-hevitra ny olona izay sisa sy maty
anatin'ny zavatra. Ahitahina ny fiteneny efty ozy zay mbola sisa tsy matin'ny zavatra hoe zafaty. Ahita fity tena kaikinao manomboka rano hita fity amin'izao Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ahita fity amin'ny efty ozy izy sisa olona tsy lany zavatra tena kaikinao manomboka androany hita fity amin'Andriamanitra dia io fantatarako hoe. Sofoko rano ianao ahita falimatako anatin'ny fiainanao ity. Dia zao ihany koa ny anazy a sofoko rano ianao ho salama amin'ny lafo rehetrarehetra hoe anatin'ny fiainanao ity. Halleluja. Halleluja. Tsara tokoa. Raha mety amin'ireo zavatra izao. Jesosy misaotra anao a. Mampianatra ianao. Fa mila matoky anao a. Mila fitondranao a. Jesosy aikay ianao manana programme tsy tapesipesena eo amin'ny fiainao. Jesosy misaotra anao a. Reto ny teninao manomboka androany. Lehilahy mahery a. Vehivavy mahery a. Tsy maraiky resy miazy fony a. Fa za mandresy miazy. Amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy. Halleluja. Iraina Jesosy a. Halleluja. Amen. Avia dia zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Ianarako izany dia Madame Edvise. Madame Edvise. Ia, dia za zany a narary foana hatramin'izay. Narary foana ianao hatramin'izay. Misy kista misy fibrone. Misy kista misy fibrone. Marary vavony, marary fo, marary fo be da be mihitsy. Madisa vady, mijangajanga vady, tsy mahamboto. Dia misy fotoana ny nitoten'ny pasteur Tao amin'ny radio. Tao amin'ny radio, voaly foy izay a. Mbola tsy mbola amin'ny tapa-bolana. Mbola tsy amin'ny tapa-bolana. Dia avy eo a zany a niantso amin'ny pasteur tamin'ilay numéro fa azoko tamin'ny radio ilay numéro. Dia tantaraiky tamin'ny tao daholo ny problema hoe maditra vady fa tao anatin'ny titoka tsara. Marary ianao tsaka fibrone ianao tsaka kista ianao. Marary fo mihitsy ao. Zay efa nisy nanjabona tamin'izay nefany a. Efa natao dokotera fanafody a mbola eko marary. Mbola eko marary tsaka rehefa. Marary foana. Dia teo pasteur dia vita mivavaka dia lasa izy dia efa misy fivana ihany aloha zany tamin'izay. Efa misy fivana tonga atao izay vana dia zay. Tena Jesosy ka rehetra. Niantso niany tonga dia nahita fivana ianao. Tena ho Jesosy ka rehetra. Vao mitantaty dia mamono. Marary mihitsy ny fonao. Malahelo. Tamin'heriny androany. Nametra tanana ianao. Ina zavatra tsapanao tonga atao rehefa metra tanana. Ejery ianao. Misy zavatra ianakatsitsika be nidina. Ohatra misy zavatra ao lasaka. Dia inona zavatra tsapanao tonga izay. Sokatra baba. Ohatra misy zavatra ao foana. Fiatarana antsika rehetrarehetra. Misy zavatra ao foana. Dia inona zavatra tsapanao tao mbaty zavatra ao voaka iny. Lasa voaka na zavatra lamay be. Dia voaka teo izay antsangana dia maivana be tipoka trano. Maivana be ny vatanao. Fiatarana antsika tsika rehetrarehetra. Dia tipoka taloha tsetsy besakofona be mihitsy dia zao tsisy ninona fa maivana. Tsisy ninina. Maivana ankitinao zao. Tena ankitinao. Fiatarana antsika tsika rehetrarehetra. Manahoana? Maivana be. Maivana ianao amin'izao fotoana zao. Tsy ataonao hoe afaka daholo ny kista sy fibrome reo. Tsapaka hoe maivana tsisy. Maivana be ianao. Tsisy. Raha tao zany nanalisy dokotera to dia hita fa madio tanteraka mihitsy. Tao efa taona maromaro na enoka rehefa Taona maromaro ianao tao anatin'izay. dia sepitra dia Sepitra ianao. ekipiko fa le foko zany sisa latrany hoe mbola mararary kely dia rehefa Fa midy ianao mahafaly Jesosy io androany.
ratsy dia rehefa fonsifo zany sisa dia lela afaka eo amin'ny anarana Jesosy zany tena saraka tena afaka tena hoantsika rehetrarehetra alleluia matsary sambatra satria mivadiko ny iova favinao tena tonga dia fasoavana dia zaka ho any amazangava 24 dia hatramin'izay any taba alelany tsy mila makany ianao inona alehanao any tsisy alehanao any amonjy mariazy ny anatako aly izy zao ny tena foana hatramin'izay dia aly izy malefaka be hoe ndana dia ametsoreina Jesosy lovataka amen miafatra anao ranabavy a inona mba niafatra anao amintsika pianao antsika sy mifahonao anatin'izao satria mandeha fahita lavitra zao fijoroana vavolombelona mahita anao daholo hatrany pita ranomasy Madagasikara hatrany France hatrany États-Unis inona mba afatra anao dia mangataka zany todrano amintsika rehetra ampiangonana sy pastera fa andeha amin'ny 24 andeha mazenga dia todrano amin'ny lalana hoe tahiny Jesosy tahiny Jesosy niafatra anao any fiangonana tamin'ireo zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao natsapy anao fa tena nanafaka anao taon'Andriamanitra tao natao taona maro fatorany devolo tao anatin'ny aretrany ianao fa vavaky ile mandeha dia nanina le zavatra anazo anao afaka tena afaka l'ekipoka aloha zao tsisy mibotsombotsona tsisy mibotsombotsona tsy am'izay misihatra be sihatra be mahery Jesosy sa tsy mahery mahery Jesosy ienarana bavy ary mahay zavatra ary tena manofa fa manisika atsika zany mahazo toy mifavaka tamin'ny tena ho antsika tsika rehetrarehetra manaraka ho antsika izay mbola anaovan'Andriamanitra fahagagana ny anaranao rahalahy dia ny zavatra mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ny anarako moa zany dia Cyril rahalahy Cyril dia zavatra nataona tompotamiko ataovy akaikaiky le micro dia mazava tsara zavatra nataony tompotamiko zany dia zaho moa le tao anatin'ny février iny le tsy niasa mihitsy tsy niasa mihitsy anao tamin'ny février iny dia niasa tany amin'ny zokotany zany niasa tany amin'ny zokotany aho dia ndroasiny tany a Kretapo zay a fa mananorina matanjaka be izy dia ndroasiny a ndroasiny anao dia tsy niasa tamin'ny février 3 février tsara zay dia mars aho nanomboka nivavaka tato nanomboka mivavaka tato anao tamin'ny volana marsa lasa teo fanondrony fiangon'ny vavako hoe ndro lahady efa nahita valimbavaka nahita valimbavaka indrony vavaka fotsy anao dia nahita valimbavaka mbasinao ampita ave hoe inona le valimbavaka sy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tao anatin'izay a indroa lahady ny vavanao zay hitako valimbavaka tamin'izay a io février manontolo za zany ry tena hoe mampidi-bola sakafo hoe tena hoaniny nefa lany le volany tadavina tsisy tsony efa tahorana handro fotsy iny farany efa mandro fotsy ho farany dia nefa voninahitra ho an'Andriamanitra fa mbola tsy nahandro fotsy aho teo nanomboka zay ny vavahana telo zay tsy mandro fotsy mandrakitiny androatsy tena maitsy zao tsika rehetrarehetra mahery ny Andriamanitra ivavahana zay tokotsika ato fa tsy mahery mahery mihitsy mahery ny Andriamanitra ivavahana nisy fotoana pastera niteny tety hoe lefa mividy vary ianao a dia atao vongonina dia raika apoka vongonina dia raika apoka azy ie dia namplikenareo le fampianarana za moa zay roa teny anosy be tay ne hoe ny anosy be notsena eny tompoko dia vidy vary zay dia izy tsy mieritreritra za tsy miteny azy ony pastera fiangonana tomboly dia vary nefa raika apoka vidiana ataony amin'ny harina le gony dia feno moa le harina ohatrohatraleto le harina andao arangazy tanana gony ty dia nivitanana gony dia no asa koa zay niverina tany izy efa ohatra tapabolana anio dia vogony ihany koa feriko gony ary kely ry vidiko tsy hoe vary dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa mivarivary amin'izao fotoana izao miasa Jesosy sa tsy miasa miasa Andriamanitra sa tsy miasa mahay manova tantara-piainana Jesosy sa tsy mahay manova mahay manova tantara-piainan'Andriamanitra niafatra anao azy tamin'izay zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra taminao a maro mpanaraka izao tantarana izao a niafatra anao apita ho amin'ny mpanaraka izao toviteny sy fitsoroana vavolombelona izao niafatrako anompino rehetra zay ary zay olona mahita rehetrarehetra zao aloha zany dia misy raisina kely ihany le teny mpira zao tontolo zao any avelany any mivavaka fotsiny ianao dia tsy tapaka sotro fihinana vavaka dia tsy samary fosina eka fatsy zao tsika rehetrarehetra
Ya, yenar. Afaka mandroso manaraka. Mazotana la Cyrilla. Teka manjany anaranao rana bavy dia zavatra nataon'i Jesosy tao amin'ny fiainanao inona ny zavatra tsapanao fa nataony Andriamanitra tao amin'ny fiainanao hatramin'izay nanomboanao vavaka tao tanatin'izao fiangonana iraka amin'ny famonjeny ny fana zao. Raha mety dia ataova kaikaiky micro. Rana bavy lalaina. Eny rana bavy lalaina ny zavatra nataon'i Jesosy tao amin'ny fiainanao. Ny radio ianao. Tonga teto ny vavaka teto. Sakatsakana. Fa tonga ny vavaka teto. Nahazo anao. Amen. Tiaka ho antsika rehetrarehetra. Vataholy. Rehefa nanomboka ny vavaka taty ianao tadidiko tsara raha nabavy lalaina fa tena safotofoto ny problème anazo anao ny tany amin'ny banko mipresenao daholo ny tany amin'ny olona tsotra mipresenao arabola daholo fa niteny taminao za hoe hanomboka eny dia hiova ny tantaranao fa hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tao ambadika ireny niova ny tantara. Niova ny tantara. Nangina daholo fafalo. Ny olona manam-bola manaiky za tena osy pasteur hoe aiza mitroso zany ianao. Tena tan'le osy pasteur hoe mandehana manantona iza matahotra ozy izy fa mandehana manantona le olona. Tena hoe za tsy mitroso zany intsony fa tsy maintsy vitako volanao. Amen. Amen. Vita izy marina fa mbola misy problème satana rehefa mandroso ianao dia vao maika arakaraky ny androsoanao misy foana ny miady eny dia nisy fotoana indray tena mivarotra moa za dia voto be ohatr'izany ty tanako ty. Voto be ny tananao. Be ny tanako. Dia miantso ny pasteur afaka distance. Somary raha tsy diso. Alaka misy alina le tanako izany mandividy dia manaitaina be dia sady votona izy manaitaina. Ampiakariko atao pina tsy mahazo aina mihitsiny dia mbola mety foana teny dia vavaka mba nanao zany hoe anaova zany asa ho any tena fa tsy vitako le izy tsy vitako dia niantso amin'ny pasteur voto be ny tanako nefany za tsy manana namana dia vavaka pasteur tena mivavaka pasteur par distance par téléphone tena mivavaka tamin'ny telefona voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny alina n'iny zoma iny ohatrany zandray ohatry ny adaladala be zany satria tena kely ohatr'izao ty dia sady mahagaga tena tsy zakatiana fa tena ny alina somary tena nataoko ohatran'izao ohatrany hoe te sambotra zavatra ohatr'izao foana ty tanako afaka somatsara tena ho an'i Jesosy mierinina nanasitrana amin'ny tananao miera mivavaka mahery Jesosy sady tsy mahery mahery Jesosy niafatra anao raha nabavy lalaina ho an'ireto mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao inona mahafatra anao anatin'izay témoignage ny ataonao izay. Niafatra ho an'ny mpino rehetra eto amin'ny irako ny famonjena eto amin'ny irako ny famonjena dia ozy amantinareo hoe vavaka manovazava rery ihany mahay zavatra rehetra ampaina zany dia ho antsika rehetra ampijery ny fahitalavitra dia mitaona anareo ninona olana mahazo anareo any ninona problème dia izao Andriamanitra irery ihany ny vahaolana tongava eto amin'ny famonjena eto ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahery manasitrana tiaka ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra masitrana aralabavinalay mbola misy tsobavelona fe enary isaonantsika manokana mitombotonga anatin'ireo témoignage ireo raha sitrafintsika fiangonana dia namba hitsangana hivavaka ho an'ireo olona nitsolombavolombelona ireo tsika mba ho arovan'Andriamanitra izy ireo tao anatin'izay fitsoramana hitsangantsika rehetrarehetra dia namba hoentsika mambavaka izy ireo raha io misaotranao lehibe satria dia nambaranetiny fahatsarana fa tsy miova anderinao maly anio ara mandrakizay mpanafaka ianao ary mpanasitrana tombo inona tanteraka fa tsy misy zavatra lehibe ho ataonao ao izay mbola tsy mijoro tombo dia inona tanteraka fa andeha amin'ny androany dia andray fahasoavany olona reo amin'ny anaran'i Jesosy tombo makasitraka raha io alleluia amen.